Anisan'ny antondian'ny Filomary Karavalomanana eto Mananjary ny fionana eo amin'ny birao foibe ny FJKM izay notarihin'ny filoha Irako Andriamazosoa eto Mananjary. Raha amonjy fotoana io anefa izy ny ariva teo dia toy izao ny fitsenana nataon'ny vahoakany Mananjary azy tena amin'ny lalana izay nolalovany. Tsy afaka naivoka ireto vahoaka fa tsy maintsy nivoaka ny fiara nitondra azy ny Filomary Karavalomanana. Velona vetrany ny antsoantso vonjeo izahay dada. Tena malahelo aminareo mihitsy aho hoe zao vao tonga aty fa tsy afaka ny lalana satria tsetsina be dia tonga aty aho hiasa hiaraka amin'ireo mpamaty vola, ireo mpanampy anareo reo ny PAM, ny UNICEF, ny tiny rehetrarehetra fa tsy maintsy vonjena nareo fa aza matavana tsy maintsy vonjena ianareo. Ny azo moramora ny fiangonana FJKM Mananjary ny fiara izay nitondra ny Filomary Karavalomanana nanaraka azy hatrany ireto vahoaka marobe hatreo an-tokotanim-piangonana. Efa niandry any Filomary Karavalomanana teto ny birao foibe ny FJKM ary dia nirosona ny fotoam-pivavahana. Nitondra teny fampaherezana ny filohan'ny FJKM ka nambarana nandritra izany fa fotoana tokony ijoroany ny kristiana ny fotoana tahaka izao. Nandritra izany kosa no nilazany Filomary Karavalomanana fa ilaina ny fandraisan'andraikitra aingana momba ny olana ra-tsakafo izay hatreny vahoaka eto Mananjary. Zava-dehibe hoy izy ny fandraisan'andraikitra ataon'ny fiangonana amin'izany. Herinandro tsy mihinan-kany reo. Herinandro olona manaraka ao anatin'ireo tsy mihinan-kany. Efa misy olona bataina fotsiny manaraka teo. Zay zany tiako hazavaina hoe tokony resaka aingana miaraka amin'ny safitsika dia miaraka amin'ny birao amin'ny PAM dia miaraka fitonga fanjakana na reo hoe amin'ny sakafo reo tena maika zao dia zao fa tsaka tanàna fa aza eo misy matazana tsy mihinan-kany reo tena tsisy reo izay zany ty resaka président ahoana ny tokony ataontsika tena tokony atao dia resana aingana zay iran'ny PAM fa misetsika tena lama atao amin'ny PAM safo miaraka aminao nisy avy hatrany ny fivoriana izay nandraisana fanapahan-kevitra taorian'io. Tsy niala teto an-tokotanim-piangonana kosa ny vahoaka fa niandry any Filomary Karavalomanana. Ao anatin'ny fikaroham-baolana izahay hoy ny fanazavany. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny PAM sy ireo mpiara-miombonantoka izay nataon'ny Filomary Karavalomanana mba entina hanampiana ny vahoaka sahirana eto Mananjary izao.